maty novonoiny ity lehilahy ity ilay vehivavy izay sipany rehefa notereny hanalazaza ka tsy nanaiky an'izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny famonoan'olona no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto épisode 20 taona sy 20 taona nanolana zazavavy 20 taona tany amin'ny distrikany Antanifotsy tratra mo izy ireo ary nahiditra vonjy maika izy ireo tamin'iny androny 20 febroary iny ny lahady talohana namorana azy ireo dia nanao an'izay filany ratsiny izay ireto épisode ireto tao anatin'ny ala tao amin'ny vohitra Sarondroa Fokotany Angavo nandeha bisikileta ilay zazavavy no nisakanan'izy ireo sy noentin'izy ireo tany anaty ala ary naolan'izy ireo nandritra ny adiny 3 be izao avy alao handeha ho ilay zazavavy fa ny entana sy ny finday eo amin'ny bisikileta izay hoento ho anareo any ho ity zazavavy ity lasa nakaniny ny iray ka iray tavela teo no nikekeriny zazavavy ary naratra mafy izay no nahatafapiritsaka an'ity zazavavy ity izay naholany reto roa lahy tsy mataotody reto nanokatra famotorana ny polisy SP Antanifotsy ary tratehaka ireo olon-dratsy izay nahavanondoza ireo raha ity zavaniseho ity dia tamin'ny andro ny 12 febroary tany izy io no niseho io trangana fanolanana io zazavavy izay voalaza fa 20 taona andeha hodirery nandeha bisikileta aveny Andranofito ho any Antanifotsy no voaholany reto lehilahy izay 20 taona sy 20 taona ireto izay épisode ihany izy ireo raha ny voalazantsika teo aloha ireo rehefa hitan'izy ireo ity zazavavy ity nandeha hirery dia nanao tampodiny verina nanaraka sy nisambotra ary nibaty ilay zazavavy tao anatin'ny alakininina sapin ary tambizina ka nandritra ny adiny 3 be izao no nanaovan'izy ireo izay filandratsin'izy ireo zay no ny ela dia nilaza ilay zazavavy ka nangataka an'izay hoe avelao andeha fa ny entana sy ny finday eo amin'ny bisikileta izay hoentiko dia najanoko anareo ho izy hatrany izay voalaza fa nipetraka teo amin'ny sisindalana izay rehefa izay dia lasa nakan'io entana io ny ray tamin'izy ireo ka ino no nahatonga ilay zazavavy kely tafapiritsaka satria ny ray ihany no tavela teo amin'ilay zazavavy izay nanolana azy ity loranom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo sy ny fisokafany fanadihadiana ary ny ratra nahazo ny ray tamin'ireo olon-dratsy ireo no navoasambotra azy ireo niakatra tribonaly moa izy ireo araky ny fanambarany levitry ny sampandraharaha misahana ny polisy pirenena ary ilaina hatrany sy ny fiarah-mientany fokon'olona miaraka amin'ny polisy pirenena manoloana ny tranga toy izao ho izy ireo hatrany ankoatr'izay dia isan'ny vidan'ny polisy pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao niady amin'ny kolokolo ko manentana isika rehetra iantso ireo laharana izay voalaza ireo amin'izay ho fisorohana ady amin'ny kolokolo izay mba hialana amin'izay kolokolo lavareny izay tena hita fa mandreraka sy manimba zavatra maro amin'izao ankehitriny izao ka ho anareo izay manolana na ihany koa manao esetra amin'ny vehivavy dia mendrika sazy farakin'izay henitra ianareo reny satria zavatra tsy azo atao izany ary voararany lalàna izany manolana izany tadidio fa maro ireo mpivarotena irany tanàna nahoana raha toa ka misy filana dia tsy mandeha manjifa ireny mpivarotena ireny izay hita fa jifaina amin'ny vidiny mora dia mora amin'izao fotoana izao nefa dia mbola laozany sasany manolana ihany ao anatin'izay filany ratsy sy ny maro hafa izay ny revitrevitra voamaraina ny pobasy teny Ambohiposide tamin'iny andro 13 febroary iny raha ny vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo dia Jolay izay nikasa hanao fanafiana kanjo ravan'ny polisy noho izay dia Jolay 3 no maty voatifitra teo Ambohiposide izay fanafiana amin'ny tampiadina izay voasakana izao nafatesana Jolay anankitelo izao izay niseho tokony tamin'ny 4 maraina tany hoany izy tia raha ny voalazany nanatry maso hatrany andian Jolay izay mitambasy vita tanana no nikasa hanao fandrobana saingy tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana ka nisy fampitifirana ireo Jolay no nitifitra ny aloha ary namaly izany ny mpitandro filaminana teny antoerana teny nandritra ny fifandonana dia izay voalaza Jolay 3 zay no maty voatifitra ary natsipin'izy ireo tao anatin'ny honahona ny basy izay vita tanana izay nampiasain'izy ireo moto iray anireo Jolay no tavela teny antoerana raha toa ka nandositra tamin'ny moto hafa ireo zay namany izay tsy tratra efa natao ny fanakatonana ireo lalana manodidina ary nitoy ny fikarohana nandritra izany rehetra izany
midika izany fa tsy kilalina ny ratsy amin'izao fotoana izao ary miseho amin'ny endriny rehetra ny tsy fandriam-pahalemana eny io zany misy farany avokoa ny zavadrehetra atao na dia miezaka mahavitaky ninona aza ny jiolahy fa rehefa tratran'ny pasary tsomby vava izay dia indroara fa tsy maintsy ho tonga aminao tsy mety rehetra izao maty am-perinasa ao anatin'izay halatra madinidinika sy ny zatra lalandrinina izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika raharaha famonondolona ity tsy nandingana 12 ora dia voasambotra ny polisy CSP8 teny Andrononbe tamin'ity androany maraina ity ny tovolahy iray izay 12 taona nahavita namonina faton'ny sakaizany 20 taona halina tena nala mahitsy tanàna anelakelan-trano noho ny seho izay heloka bevava izay nakapony tamin'ny rindrina ilay tovovavy itiany ary nitsondromony tamin'ny antsy ny tendany rehefa tsy nanaiky ny hanala zaza tao ankibony tsy tanany an'ilay vehivavy taorian'izay kinga sy matianina amin'ny fitsongondia ireo polisy ka vetivety monja dia tratehaka ny tompon'antoka tamin'izay famonondolona izay ny manodidina mieritreritra fa lasa misy manendaka eny anala mahitsy kanefa nipoitra haingana ny marina ary hita fa olona manokana teo amin'izy roa izay mikasika ny io resaka bevoka io nofototra n'izao famonona izao efa eo ampilatanany brigady eny an-toerana moa ny raharaha mahakasika anty famonon'olona izay nina natao ity amin'izao fotoana izao ary aingane ahazosazy farakin'izay hensitra ilay nahavanondoza tao anatin'izao raharaha famonon'olona izao hatrany ninona no antony dia heloka bevava izany famonon'olona izany ary tsy azo atao izany mamon'olona izany ka faiziny lalàna manan-kery ary mety azona sazy mandra-pahafaty mihitsy aza izany rehetra izany raha toa ka voapirofo sy hita mazava fa tena famonon'olona inina natao ary rehefa mbola tsy vonina ny hiteraka dia mampiasa fimailo hatrany ao anatin'izay fanaovana firaisana aranofo izay na ihany koa manao fanabeazanaizana amin'izay manko tsy misy intsony izany hoe voka tsy nirina izany fa eo mailamelaka riny hanao azy rehefa hitaiza azy amin'izay dia kamo sy milefa didy tahaka an'izao natany tiranamana ity kanefara amin'izao famonon'olona izao tena tsy misy tandroka tokoa ny ratsy ary iza mona nampo fa izy ihany no havita hamono ny sakaizany izay niarahany ka bevokany ity matoa niaraka ka ny afara amin'izay fahabevokana izay dia nisy fitiavana sy teny mamy isan-karazany tao anatin'izany rehetra izany ary misy ny mamy izay niarahana ihany izy ireo fony izy ireo mbola tena nifankatia tsara nahoana nefa ny dia vitanao no namono nahafaty izay sakaizanao izay rehefa bevoka ka tsy nifanaraka amin'izay noetretinao ny zava-misy ao anatin'izay fiarahanareo zay tsy nisy niterena kory ianareo niaraka fa sitraponareo io noho ny fifankatiavanareo zay nefa dia izao lasa mifamahavalo izao tsy tsara izany ary tena mila faizina tanteraka ity ranamana izay navita namono nahafaty ny sakaizany ity izay no masaka azonarozy tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa